Sahana be teto tamin'ny Zoma zay resaka focus tamin'ny Zoma zay resaka hoe permis zay hoe amafisina ny resaka fisavana, mafisina ihany koa ny le kasika anankiray ohatra ny misy rivotra iny koa ny resaka lalàna fa efa tena mirehefa valapatra be tsika teto tamin'ny Zoma tamin'izay zavatra zay izy Fatokopatano en Joël de Bijou le izy ngamba ny amafisako kely an'izy le resaka fiarakodia sy resaka moto koa zany tiany resahana kely misy olona tsy fandeferana zany tafiditra ao anatin'le izy daholo. Misy olona tena hoe mifaninakina indrindra fa reto taxi be reto tena hitako tsara mihitsy ohatry reny Lininasy reny zao aingakainga raha efa ao aorianao 83 aingakainga raha fa ao aorianao 22 re olona mitondra mpandeha ianareo ain'olona nge lolovin'ny lisany ao anatin'ireny fa rehefa ohatry reny dia manao fa fotoana mihitsy dia manao course université lisa rehefa tia fanao course ohatry reny tsy hitako hoe inona litsoana le namana anankiray ao aoriana sehatra ho an'le bus ngambany fa afaka manisy hoe kategoria koa kategoria zao kategoria bus yas fa ny bus tena mpifanina ao anatin'io mihitsy indrindra rehefa hoe lina mitovy ry zareo ohatra tia afa-tsy ihany 109 dia 109 mifaninana na iny mitovitovy lalana iny hoe aksa ohatra zao ny andanan'ity bus anankiray ity lasa mitainitaina le olona misy ny karazan'olona tsy mivakiloha anatiny ao misy karazan'olona tena mitainitaina be izy hoe ahatra ty anaty bus mbola tsy araina akory ty zavatra ty dia mba ohatrany hoe za zao tamin'ny nomaly iny nisy raha-matoanaka izay nitondra moto tetsy Ambohijatovo tetsy dia tsika voadona an'ilay moto izay noentiny izy ka andeha hijanona eo amin'ny sisiny io dia mba fady ve raha matoa ity mba niklaksona kely azafady aloha ry godara fa hijanona io fa raha tsy tia tanako anankiroa ity no nanajanona an'ilay izy ohatr'izao tsika voadona ny tongotra ianao ivelany za ity ivelany izy mitondra moto zany midina vany tetsy Ambohijatovo tetsy bezany godara dia hoaiza ro aty raha matoa za koa somary variana kely ndraiky koa tamin'izay fa ozy izy mba miklaksona kosa ho ianao raha hoe hijanona eto amin'ny sisiny satria izany ny andriany sipa kely teo amin'ny sisiny teo misy toso teo Ambohijatovo teo dia tokony mba miteny anao raha hoe hijanona eto fa raha tena izany zany variana mety ho voadona ny tongotro vao hitsaky le moto izay noentiny ie efa mandeha mivantana ihany koa aloha izany fandaharana raha ho anareo izay mbola taraikiraiky amin'izao fotoana izao mandeha amin'ny Facebook izy dia mandeha amin'ny YouTube ihany koa efa afaka manaraka dia toy izao kany resaka permis teo ny permis tompoko dia mandeha miditra any amin'ny auto école ianao any no fangalanao azy soloza koa azokazonao teny fotsiny na rehefa lahady dia mandeha manao entraînement ery lazainy ery isany dia tsisy tsangantsanganan'ny olona fa tokony manaraka formation daholo na mpitondra moto koa ary ianao menara mihitsy fa za menatra amin'izao misy sasany menatra le mianatra moto teny hoe fa mahagaga ny bus ane mahagaga mbetika izy vody azo mbetika izy rally izay marina ane ilay izy rehefa fotoana iny ianao vody azo dia rehefa fotoana iny ianao ny rally taddio fa hain'olona foana ilay izy fotoanan'olona foana ihany koa ny lolovinao tokony rehefa tsy mihoatra roa minitra dia tsy mihoatra roa minitra ianao eo amin'ny arrêt bus anankiray dia koa nge mampanontena anahy ho an'le pointeur sasatsasany hoe tena mba aiza tokoa le tena hoe afandraisanareo andraikitra amin'ilay asanareo anatin'ilay izy tokony mba mitsoka sifle rehefa hoe elan'ny janona teo amin'ilay arrêt anankiray teo ilay bus anankiray omaro teo navango teo ohatr'izany somary mifandona kely ilay bus anankiroa izay fa tsy haiko raha nanao ilay anankiray fa ela be nga ho ilay iray eo aloha dia nitominy anankiray kely mivoto nidomy taty amin'ny lohany avy aty ariana taty zany dia menimenina telo adiny zato eo ilay ambotaka efa enjaloitsy enjona mitanan'izy aty am'varatsy ihany dadabenary izy dadabenary lahy oay azafady ay dadatoka izy dadatoa lahy niandry anao izy dadatoa lahy niandry anao zay fa tsy hita izany andrasany lahy i dadato ay beraba dia faly mahenao an'ity fandarana amin'ny foazanareo ty foaza mihitsy fa tsisy hita ny kilina faly mahenao le fandarana amin'ny foazanareo amin'ny valolatsaka vevany izany hoe le izy afaka tantaraina ohatry ny olombelona rehetra naneny revelona tamin'ny enina izany hoe amin'ny fitonareo dia amin'ny enina sy dimy amin'ny fito sy diminareo hoe ifo zany isotro an'le rano misy citron zay fa ohatrany tonga dia tafaverina tafatory tsotra tafaverina tafatory fa tafafo ihany zao fa zay inona zany ny feligodina alefa teny izy inona ny feligodina alefa teny isany tao
tsy nandefa ahoana angatsy le taloha reny atao ka satria ny andraingoty niditra sa tonga de rehefa efa nandeha le générique dia andraingoty niditra ay de lasa tsisy ve ie lasa tsisy tsy afatsika aloha zao tsy amerina hoe wow tsy atao hoe zao le filgoty ka fa inona aloha hevitrnareo ara mba resaresany ame kely mbola tsy nahino mihitsy ke za le faratsiny lalana mbola resana le resaka faratsiny lalana famirava ty rehetra kely aloha e ny resaka lalana moa zany ny faratsiny lalana miankina amle fanamboarana le lalana ihany ane rehefa aveo fa ny resaka ny fanaovana moa ny hoe ny RN1 hoe tsara de hoe ka satria tsy camion mandeha amin'ny RN1 iny iny RN2 ratsiratsy satria be camion mandeha am'le RN2 iny midanja be amin'ny lalana ratsy raha ohatra ka mandeha manao ohatra hoe fitsangatsanganana na mandehandeha mangiavana zany de mahafinaritra le avy any de rehefa miverina de mandalo amin'ny lalana ratsy de firena indray rehefa tonga aty amin'ny fiverenana zany moa ny fanamboaran-dalana de voatery hoe goudron koa misy béton zao le besarety koa natao béton de leza koa natao béton tsara ihany le béton fa ny hoe maharitra an'le misy rano satria tena ohatrany lasa bebe nangy any le tsy azy zany eo atsika ampijery moa zany sao de misy sary moa zany am'izao ka raha mba te ahita amipoziko am'izao nareo de mijery ao Facebook fa io efa miditra mivantana eto koa ako zay vao mahatsapa hoe aio misy sary mivantana le izy fa so ihany fa tsy hitanareo ny ambany fa manao akanjo fotsiny ny anaovako ty ambony ty fa ny ambany tsisy mafana be tsinona ty mba mahafinaritra ny manao an'izany fa zany hoe tsisy miteny ampiseho ary raha ohatra ka vinan'io fotsiny de zay averina iny bandekama iny zavatra tsotra ary bandekama ny resantsika baolina kitra moa baolina kitra ihany raha ohatra ka misy zavatra tia Eric Rabesanratana mba atao de aleo ataony sady mahafinaritra satria ohatranahako misy zavatra tiako atao amin'ny baolina kitra aleo mba ataoko bandekama mba misy tiany atao amin'ny baolina kitra de aleo mba ataony de mampianatra ny bandimpiresaka rehetra sy ny mpanoana rehetra hoe mbola tsy ampy mihitsy ankeny finiavana amin'ny resaka fampandrosoana ny baolina kitra atsika amin'ny ankapobeny ary na le resaka rugby teo ary miresaka amin'ny namana santatry ny Irina Joasy zay ao anatin'ny tontolon'ny rugby de izy koa anisany miresaka tamiko am'le hoe niezaka ve de rehefa aveo de tonga ny manampy rehefa nahavita zavatra manamafy koa izy fa tokony ampiana de ny melo ihany fa ohatran'ny rugby asety zany mafy ny nahazo an'ireo tovovavy ireo zay vao tonga eo amin'ny hoe tafakatra ny anatin'ny coupe du monde io okay averiko any aminareo indray aloha satria efa 2:20 fa ngo de tokony resaka zavatra hafa nareo de rehefa aorianany vaovao ny bandekama indray amiditra zay mihitsy an'le izy mahakasika ny grevene katsy moa zany misy namana manotamako tena mbola tsy arako mihitsy aloha hoe manahoana koa ny toany eny fa mihina ny grevene katso mihina fa namana bandekama mety afaka hiteny ihany rehefa aveo hoe manahoana ny toany eny satria tao hoe migrevina koa reo PAT na personnel administratif et technique eny amin'ny anjery manontolo reny moa zany ny malasa saina foana hoe nandritra ny firy-taona maromaro zay ohatra ny misy foana raha tsy mimpianatra amin'ny greva ry bandekama de ny PAT ndray koa ohatra ny eny amin'ny anjery manontolo inona tena antony amin'le izy tsy fantatra hoe fahatarany karama moa zany raha tsy mbaromanana andrianina de miaraba ihany koa ny resaka sesisesy aloha zany mbola hoentsika anaty fampahalalam-baovao rehefa aveo fa nisy moa ny fionana teo amin'ny telotota ministry ny fampianarana ambony ministry ny toe-karena ny sesisesy de samy resy lahatra zany fa dia aleo toy izany zay fampiresahany zay indrindra koa eo anivon'ny ACC mba hisian'ny le izy zay foana aleo mba filaminana maharitra am'izay tadavina fa tsy tematemaka ty verenako vetivety le lohahevitra tsy lohahevitra moa zany fa resaka reo daty hoe aratsin-dalana lalana ny resana teo za zao mino fa raha le sora-bola henoko maly manodidina ny efa manodidina ny $1 miliara entana namboarana an'ireny lalana be dehibe reny amin'ny lalam-pirenena reny de efa tokony miadampinaritra ny lalana rehefa mandeha any Toamasina zany mety tsy adiny folo nahatra amin'ny lalana miakatra any an-danitra raha vita tsara lalana miakatra any an-danitra raha vita tsara indray Et tu
Tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Inona daholo vadika tsy mitovy rehetra ataonao kalina be tao reky. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dany robasy zany. Mampiasana amin'izay kalbeton manara-peno. Mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Mpamorona ianao, mpandraharaha, mpanao asa tanana, mpikaroka. Isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy azonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-drariny. Tongafa mandrakitra
rehetra na ny éducation pour tous, ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia nitokana toeram-pampianarana vaovao any amin'ny EPP Ankananavy izay nitetika izao toeram-pampianarana vaovao izao no vita sy navoazina dia nisy ny fiarah-miasa tamin'ny fanjakan'Andriamanjaka ny Norvège izay ahitana trano be 5 misy efitra 9 ao ihany koa ny trano famakiam-boky, misy ihany koa ny birao ny talen'ny sekoly, misy ihany koa ny efitrano vaovao natokana ho an'ny garabola. Eo amin'ny resaka toe-karena nitondra ny vahaolana ny ministry Edgar Zafindrava amin'ny famokarana etanol. Azo volena na aiza ny fary eto Madagasikara ozy izay ahafahana mamokatra etanol ary mampiena ihany koa ny fandaniana amin'ny fiantraikany amin'ireny angovo hafa ireny zany ity resaka etanol ity, zany hoe afaka atao tsara ny manolo ny etanol amin'ny fampiasana ireny angovo hafa ireny toy ny solitany zany, ny solika. Izany no nambarany nanoloana ny sotena ny OPEC sy ny ONUG omaly nandritra ny fanaovana soniny tetikasa Middle East Green Initiative izay famatsimbola mitetana hatrany amin'ny 5.30 tapitrisa $. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raha nangina sy tsy retsaika nandritra ny fotoana lavalava taorian'ny olana izay nisy teo anivon'ny Aiba ny taranja ady totondrona ny boxe anglaise zany dia ny fo ary miomana fa dia isy ny fedinana ny tompon-daka ny Madagasikara amin'izany taranja boxe izany izay ho tontosaina ny 10, ny 11, ny 12 ny volana jiona zao etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina no anatotosana izany fedinana ny tompon-daka ny Madagasikara izany ligy 12 ary atleta hatrany amin'ny 20 taona no andrasana fa ho avy hiatrika an'izany fedinana ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja boxe izany. Eo ihany koa no safidianana ireo zay atleta hiatrika ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2020 isan'ny votra moa zany resaka izany nandritra ny tafafohy ny fanaovan'ny mpanao gazety ny RDG tamin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny boxe omaly tolakandro. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDG tamin'ity maraina ity. Le maika andrianina no tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandiaka marandriana kosa no nanolotra sy nanomana izany ho anareo. Manasantsika rehetra hatrany andreo tsy tapaka ny fandarana rivotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ary samy ho tain'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Ririna ny andro ivelany eo aloha zany zao amin'izao lera zao. Tena frizidera be. Izany ity ririna ity ka. Somary iverenako kely ilay resaka ady totondro teo satria omaly eo no raha dia niteny hoe aizany nale ino aloha ny lanja dy poaloro hoe nakaizany taranja ady totondro zany a dia omaly tokoa ary dia taorian'izay resakresaka izay a dia niantso anahy moa zany a ny filohan'ny federasiona malagasy ny boxe hoe ato aho fa tsy aiza akory izahay ato fa taorian'ilay olana nisy teo anivon'ny Aiba dia somary nilefy nangina ny taranja boxe. Ny Aiba moa dia karazana ohatran'ny hoe FIFA ny baolina kitra Association Internationale de Boxe Anglaise izy io. Izy io dia tamin'ny taona 2010 sy 2020 tany dia natsatra tamin'ny asa filohan'ny Aiba ary dia karazany lasa ohatran'ny hoe nosazian'ny comité olympique international zany ny taranja boxe
mandra-pahazony izy ireo filoha vaovao taty aoriana zay raha tsy diso teratany Alemana le izy raha tsy diso fa afaka manitsy anina makasika an'izay de teo anelanelan'izay ny ba de lasa ohatran'le comité de normalisation fa task force zany no filaza an'izay dia iny no ny andraikitra ny fampandehanana ny tontolon'ny boxe teto nanerana ny firenena rehetra efa nisy moa ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara tany amin'ny fidinan'ny tompondrakan'ny Afrika ny taranja boxe tadiditsika tsara zany ankehitriny zany dia io mifoha amin'ny torimasony io ny fédération malagasy ny boxe ka ikarakara an'izay fidinan'ny tompondrakan'ny tompondraka Madagasikara zay amin'ny 10/10 ino za miditra boxe koa ianao olympique de Marseille zay mbola mila miady mafy raha teo tsy maintsy vidy maillot anao eny be oririka ihany rehefa tafody aloha daikako zany fa nafarana liste misy fa misy ny mangazay manokana fa tsy maintsy mba ezaka mafy akosa aloha efa hoe promus le fiteny eo amin'le resaka le taranja iverenantsika resaka fanomanana hoe tsapatsika amin'izao fa lasa polémique sy adevitra foana ny amin'ny hoe misy manao compétition de rehefa lasa de misy nandeha moa ny resaka hoe manome vokatra zay vao ampihana sy ny sisa fiaraha-miasan'ireo no ilaina ny fotoana ahafahana mandinika mialoha no tena ilaina ary ny pratika taditsika tany amin'ny jeux des îles sy jeux de la francophonie tamin'ny fotoana Rakotomanga Heritovo ary misy ny jeux africains tamin'izany nandehanany compétiteur na boxe française savaty boxe français boxe anglaise ohatrity tamin'ny boxe française savaty aloha zany de Rakotonirina Parfait zay nahazo ny amboara eran-tany resaka indraindray moa zany na resaka hoe pétanque resaka hoe boxe resaka hoe compétition amina style lava de hoe fa satria vitsivitsy manao andreny tsy malaza misy an'izay polémique zay indraindray hoe any pétanque nge vitsivitsy any firenena manao azy karaha champion du monde ary tsika tsy matanjaka be ohatran'iny fa tena teneniko anareo fa ny lobbying négatif ataon'ny frantsay amin'ny mpanao pétanque tsika no ny antony tiany andresena foana fa mafy be malagasy fantatry ny bandekamo zany fa kakan'ny frantsay ny mpanao pétanque tsika ahafahany mba tsy anjakanjaka amin'ny resaka pétanque io resaka boxe moa zany tena anisan'ny tokony nety tamintsika ny resaka boxe fa zao akoatran'ny resahany mahedivizy rehefa misy compétition tsy misy rayonnement na fivelarana be le boxe amin'ny mahakilalao jerena sy mahafinaritra azy ohatrana manokana aloha zay mpanaraka ny Tony Yoka tompon-daka eran-tany amin'izao amin'ny poids lourd amina WB tsy fantatra rehetrarehetra io za tena mirevi boxe mihitsy ary tsapatsika tsara fa nesorona ny casque nesorona ny casque amin'ny resaka compétition noho ny amin'ny Jeux olympiques ve ny bandekamo ohatra nesorona le casque anti-choc iny satria lasa tsy taloha izy nasina de lasa tsy milay de nesorona satria tsara kokoa le compétition zany hoe ny itsika raha tsy concerné akory ao anaty compétition fa mba mahita an'le sosy fa ny boxe de anisan'ny za tena mirevy ary za azy mahafantatra manana gana boxe manana saka ohatra mana saka fa le saka zany de saka lala izy ny tsy nanao compétition fa manao tontolo fotsiny ao an-tanàna ao azy makafy moa zany de tsara ny fiverenana amin'ny hoe milalao jerena araky le resaka publication ataoko io hoe manao compétition tsara ny mandresy fa ny rina fa ny asa ao ambadika io mandeha zao ny grevene katso asa miandretsika menakavy le rehetra io mandamina de nyromba tsy amin'ny heritaona indray de anao reboisement amin'ny heritaona indray de anao reboisement hatramin'izao matoa zany mbola mikoaisa fiarahamonina amin'ny resaka arabola mbola misy vola amin'ny tsy taitaika tsy mety any ao ary vola foana moa le ozaky le fiainana de avy rehefa avy zay ny dirana anatin'ny resaka goty avy ety amin'ny rehefa avy eo hitantarany visitiny Paris momba ny etanolona zay le izy teo zany hoe nesorina le casque misy manao ihany zany taloha mantsy ny boxe professionnel no tsy manao casque tamin'ny andro ny Mike Tyson reny fa ny amateur zany manao casque fa zao ohatra ny novaina taty efa niova moa le lalàna de tsy manao Cassius Clay reny koa manao boxe reny Cassius Clay de nahazo médaille volamena izy de taorian'le mbola nisy ny fanavaka fahambolo-koditra na hery vaika moa tamin'izany rehetra izany de zay zany ny fandehany ankehitriny iverina ny taranja boxe
zay isan'ny zava-dehibe tena ny taniny angaviny sy ny talahoana tsy hoe ny angaviny sy ny talahoana fa tena isintomana lakolosy mafy dia tsy manana toerana nanaovana fanazarantena ireo taranja ireo am'izao fotoana izao satria ilay dojo tao ambanin'ny kianjan'ny mamasina taloha dia araky ny voalaza moa zany fa rehefa novaina manaraka ny norme international ilay mamasina dia tsy asiana ny rentsony ao zay indrindra no iatsona ministera hoe aiza no atrika fanazarantena ny taranja boxa omeo dojo ireny atleta miatrika ny ireny hosahirana ny boxa aza dino fa tena mialatsiny sport isan'ny taranja raha-panatanjahantena anankiray mety amin'ny malagasy ary akafizy malagasy tsy fanambanina ny fitenenako an'ity teny ity fa zay ny zavatra misy sport nambany tanàna izy ary nefa be mpakafy zay zany taranja box zany box carte zany arriveko daholo indrindra fa tena misy manao boxera mihitsy daholo amin'ny sehatra mpivady ary tena lamindamany anaty bus tonga de zany ary ny nankolotitsika azo hoe boxera zay ndika malaza mihitsy ny box io mba mitady zany zareo hoe omedojo entin'izy ireo anomanana an'izay ekipa-pirenena zay aoriana ny fidinan'ny tompon-daka-pirenena avy hatrany zareo de hitra eo ihany koa ny fangatan'izy ireo teknisianina vahiny zay tantana anazy ary ny azy moa no tena tsara matetika rehefa amin'ny teknisianina vahiny amina taranja box cuban tena tany cubanais verity sa cuba cuba mantsy no tena expert amin'ny box de io zany mba faniriny eo amin'ny ivon'izay tontolon'ny mpakafy ady mpiangaly ny ady totoondry izay hoe aleo mba azo an'izay teknisianina zay koa izahay anampy amin'ny fanatsarana satria nefa nisy lavaka ihany teo anelanelan'ny teo ny mauricianina zao amin'ny taranja box voalina ny jery cubain moa zany ny olona vany ny fanomanan'ny mauricianina efa tsy ao atoerana tsony ny mauricianina miatrika nefa tadidio fa jeu des îles ny resaka eto fa efa lasa miparitaka reto mpiangaly ady totoondro mauricianina reto any ivelany any miatrika fifaninanana ny ivelany any ny ivelan'ny mauricianina aza atao an'izany tsaroko tamin'ny jeu des îles tamin'ny fito sy roa arivo manjery resaka natation koa tetsy aminay NSAP-Volonté fa tena ozy tena misy tena atleta mana maizatsy reto gasika tamizany mbola kely manko tamizany de mana mijery teny eto ny dadanay ty satria dadanay tao anatin'le fikarakarana tamin'ireny teny natation ianao raha manina io alevasy le resaka compétition lendresana teo ringy mihitsy zay zavatra tokony fantatra ringy mihitsy satria le izy amboarina moa zany iny de atsakany iny le tsy haiko na ny fédération na ny ligue reny ohatrany nanaovanay pub le momban'le betclanet iny zao nanao box teria namontana tery zay de niatsangana atao amin'ny dojo kely le rony tao le ringy za zany niakatra teo nanao le camp de box io ohatra ny adina koa sy ny filalaovana ranomasina sy ny course sovaly rehefa tena mahita an'io tsika rehefa tena mahita course sovaly sy adina koa tsika vao mahatsapa hoe tiatsika le izy fa tsika mety mbola tsy mahafantatra le izy asa ohatra ny Larissa tiako antanina mihitsy hoe Larissa ve efa nahita combat de boxe direct hoe bandy fanao totondry ambony ringy anatina compétition na amateur na professionnel tamin'ny télé de mba mamporisika anareo zay tsy mbola nahita rehefa hanao boxe Anthony Yoka zany de mijereva fa tiatsika le izy rehefa eo ampijerena fa itsika tsy tonga eo am'le fijerena le izy eo ny tenenana le hoe misy karazana compétition na sport individuel be dia be tahaka ny boxe tahaka ny badminton tahaka ny ping pong tahaka ny pétanque zay indraindray izy mandeha rery indraindray mandeha telo de tahaka nyreny le sport de combat sasasasany reny ny athlétisme sisa mandeha tsirairay manko reny ary ny natation raha mandeha ny détection de anisan'ny manjakitsika amin'ny resaka jeu des îles fa tamin'ny fotoanandry Ratsifandriamanana amin'ny rahavavy moa passion zareo ao anatiny zareo le izy de rehefa naterina teo amin'ny iraisam-pirenena de netiny ny avy any aminy fandekamany resaka maly momba ny haltérophilie fa misy fianakaviana ao mahafoy vola mankarena mihitsy vidy vy bataille any anatin'ny passion familiale sy ny passion fana fralaly izy de hoentiny makeo amin'ny international rehefa avy eo tsy olana raha misy zakana tsy olana raha misy sainam-pirenena tsy olana raha misy compétition isolona tena ny Madagasikara eo am'izay resaka zay tena mafisina mihitsy fa anjarantsika ny manome moyen an'ireo olona manana passion zany hoe ampivadiana manko le resaky bandekama maly sy afaka maly am'le hoe miezaka aloha tsika
dia misy manampy dia manohy ezaka zany hoe milalao tsika dia ao anatin'ilay izy kilalao no ahitan'ny sélectionneur ny zavatra hoe elahy ohatran'ny zanako zao raha ohatra tantaraina raha maheno izy zao dia tsy tian'ilay tantaraina natation izy tena nanao be mihitsy dia noho ny avy eo ny club ny teny hoe midira club dia mifandinika teo dia tsy miditra club satria mafy be le manoka tena miditra club ho lasa club na natation ohatra club na natation ny SK zao mahafantatra zany sika mafy be ny entraînement rehefa avy eo nefa raha manao compétition tsy voatery andresy tsy voatery mety volamena io ohatra ny fitiavana io ny fitiavana atao zany fa tsy voatery ananjanaka fa dia milay fotsiny ka ohatrohatr'izay mihitsy ngery izy le entraînement no hitako hoe tsy ampy eto amintsika amin'ny resaka taranja za tsy tengamba hoe taranja rehetra fa sao dia misy mitena zay arona manao entraînement foana rehefa anako fa zay no ohatra hitako hoe fahikelitsika gasy ary bandy akanjo le fotodrafitrasany no olatsika le fotodrafitrasany olatsika mahatonga atsika lasa tsy ampy amin'ny fanomanandrano fotodrafitrosa fa isa za zao tena miteny mihitsy raha ivelana kely le resaka taranja haltérophilie zay isan'ny taranja mandeha sy hainy malagasy ary tena tsy niandry tamin'ny fikarakarana anazy zay iterako manokana ny fédération ny aloha zay zavatra zay hoe tsy niandro tsy niandry inona fa tonga dia lasa zao dia hitantsika tsara mivokatra entin'izany taranja zany fa isan'ny mamiratra zany ao anatin'izay resaka zay ihany fa tsy narena telo ny hery bonjour rivotra ho tsisy ny dadako raha tsy mba Zaf Ernest dia DTN boxe tamin'izany ary anisany tondraviny taranja boxe teto amintsika championnat zone 7 Jeux des îles Jeux africains Jeux de la francophonie hatrany amin'ny Jeux olympiques raha Kotomanga Hertovy dia mpianany tao amin'ny cheminot izy izay raha tsy diso sao tsisy relève izy dia izay no olana zay ny olana satria hoe tratran'le lavaka be ny olana Ibato eo tsika raha tsy diso tamin'ny andro ny tompokolay Arvelona izay DTN zay ny DTN amin'izao fotoana izao moa dia tsy hitako indray ny nalehany anarany DTN teo ny amin'izao Joseph angamba raha tsy diso tsy ho azalahy raha diso fa raha tsy diso izy ny DTN amin'izao fotoana izao raha tsy diso dia toray voninkazo raha tsy diso dia toray voninkazo fa raha diso dia avy hatrany dia hitseo mahakasika an'izay io raha Joseph Simon no DTN amin'izao fotoana izao fa tamin'ny andro ny moa dia marina mihitsy zay hoe izy no izy any fa mahafantatra tamin'izany fotoana zany nanana izy azy zany taranja za ihany ty misisika iary velona raha salama teo ka nanohy tsaratsara le izy mantsy le mitantana ny fédération koa ekena fa tokony olona passionné fa manana fahaizana mizara sy anina fa any ankoatran'izay moa efa hiditra moa ny olona rehefa avy eo zany dia te hitantara ihany satria ny bandekama moa le mirevy Olympique de Marseille dia izahay zany nanana tombony satria niaraka tamin'ny bande légionnaire dia nijery ny infrastructure ekena ho fa mila vola manankana infrastructure fa ho antsika kosa le resy raha ohatra ka boxe ohatra raha ohatra baolina kitra ohatra efa nilalao teny amin'ny kianja jeunesse tsika noho izany le infrastructure tereny tsy voatery nangana zavatra tena mety fa ny zavatra hita amin'ny Olympique de Marseille izay fantatsika fa efa malaza izy fa izy mety tsy indray mandeha nahazo Ligue des Champions izy deuxième izy ao amin'ny championnat frantsay fa zao rehefa ao amin'ny tanànan'ny Marseille sy ny manodidina ny Marseille dia mampirevy ny Marseille eny Olympique de Marseille zany hoe ao anatin'ny fivelaran'ny baolina kitra amina tanàna anankiray dia miankina amin'le ezaka ataon'le ekipa principal zany hoe ny Olympique de Marseille amin'izao mitarika izy any amin'ny championnat any amin'ny larana faharoa dia me malaza ao an-tanànan'ny Marseille kokoa foana ny baolina kitra ary ny fahazahoan'ny équipe de France championnat du monde tamin'ny 98 dia nananganan'izareo trano ngeza be misy soratra hoe Zinedine Zidane made in Marseille satria tao i Zidane no teraka dia misy ny kianja Vélodrome dia ny zavatra ny tsidianay dia ireo club majinika kely be dia be sy ny infrastructure club majinika be dia be izay misy mihoatra ny 70 eo ao amin'ny tanànan'ny Marseille sy ny manodidina fotsiny dia misy 70 eo ny karazana terrain kely be dia be ilalaovan'ny bois kely be dia be dia moramora ny détection fa nijerenay moa ny analyse ny faiblesse ny Ligue 1 taty
satria ny bandeka mampanao analizy ny resaka championnat ny Madagasikara koa fangalan'ny olona bandy mahay ny structure de formation ny aty Frantsa dia ny championnat français lasa malemy. Ohatra zao rehefa mahitsika i Camavinga zao izay ao anatin'ny Real de Madrid, anisany nahazoan'ny Real de Madrid ny fandresena tamin'ny contre Manchester City. Camavinga formation tato anatina resaka structure frantsay zany, dia be dia be ireo tahaka ny Zidane le tantaraina teo, Cyril Sarazosa sisa. Dia zay ny olana ao anatin'ilay izy fa saingy rehefa tena nitsidika an'ireo toerana rehetra ireo dia le structure atsangana hoentina manao compétition ankizy kely miakatra système le izy système averiko le système hoe tsy resa-bola okay. Ihany ve lasa moa gotsaka an-tany hoe gotry hoe raha fiakarana ve zafikeliny Marisy sa zanaka Marisy fiakarana ve zafikeliny raha fidinana nisy mpanao laximatianina be zay dia misy boakely eo amin'ny Olympique de Marseille ao ao amin'ny centre de formation dirakany raha fiakarana ihany raha fiakarana le akamako iny ny zanaky ihany raha fiakarana dia efa nalain'ny Olympique de Marseille. Hitanareo fa le fierté ao anatin'le boakely. Ary fantatritsika koa raha mika ao anatin'ny U23 raha tsy diso raha mika zanaky ihany raha fiakarana. Mbola ho antaniko aloha raha fiakarana zany fa raha fiakarana dia tsorina fa lehibe ao amin'ny régimentan légionnaire ao izy. Fa ny tena passion ny resaka baolina kitra dia izy mivady tantareko anareo ny Lamatoa iny efa sélectionné U23 iny ny zandriny atao hoe Stevia efa nalain'ny Olympique de Marseille ny zanany vavy anankiroa manao amin'ny ekipa vehivavy ny espoirny Marseille zany dia amina club anankiray eo akaiky ny Légion eo. Dia ireo efatra ireo aterina isan'andro manao entraînement dia aterina mandeha any am-pianarana. Dia tonga ny fotoanany entraînement dia aterina manao entraînement dia aterina any am-pianarana, zany hoe le fitiavana sy le passion le resaka baolina kitra zany misalu amin'ny namana raha fiakarana mihitsy ary mino fa mety ho eniny ihany zao hoe resahana goty le sela. Dia ho antaniko izy raha zanaky Marius aloha fa dia tena olona tena passionné ary tsy maintsy angatahako hevitra izy hoe aleo zaraiky le fiarahako taminao momba le structure d'entraînement ny club manodidina ny Marseille. Le momba ny fitsidiana ny Palais du Pape moa zany resaka ray minitra fotsiny ataoko hoe ny Palais du Pape dia toerana nisy ny Papa Ray Masina taloha tany amin'ny 1500-1600 tany aty Avignon misy an'le izy. Dia rehefa avy eo ny Papa nanapa-kevitra hoe hifindra any amin'ny Vatican. Dia ireo tanàna misy fefy ohatran'ireny le fort taloha reny zany reny Chateau be reny mijanona ho tanàna le izy. Dia mitsidika an'io tanàna eo anatiny tena mahafinaritra satria soa fianatra foana ozy voatery resa-bola ny fametrahana structure amina resaka tourisme fa tena tonga dia ataony zareo mihitsy izay hinanana anao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hitsidika an'ilay toerana rehetrarehetra. Mahafinaritra le izy mbola tantaraina Cyprien dia anaovako publication ato anatin'ny Facebook amin'ilay carnet de route ny hoe le Palais du Pape d'Avignon zany. Okay, toy izay ny momba ny raha fiakarana sy ny aty Avignon Kopatanana ho an-tantalo hoe malahelo dia manao kopatanana mikara amin'izay dia ho an'ny Renibouzy ihany koa fahasalamana feno ho an'ny rehetrarehetra atao ampiasana ato moa zany mahafinaritra foana rehefa feno ity fandaharana ity fanaon'ny hoe Anthony tsy azo anoharana dia izay no mahatonga ny hoe vitsivitsiny eto fadibidibby eo nanakondry la resasy Bajaka misy miteny ato hoe ny Buseline 7 any Mahajanga koa tena mifaninana mihitsiny tam'le resakitsika sararisatety zany dia misy mampiaino miteny hoy izy iany Sosana mifaninakinana zany satria aingana ty vehivatsy 82 aingana ty olona noentin'ny zareo anatin'le izy toka mba mitandrina ihany miteny Busian Godara sy Larissa fa zaho tena lasa saina ary zalahy inona ho fa le resevira ny gôlina zany na resevira avy eo na mpamily tsy maintsy manao fomba le fiteny ohatr'izao foana vao hoe maninona ny anatiny fa maninona le ahoana firehanareo ataovatabahto dimidimy fa maninona ho any tsy maintsy atao zany zay no nisorako sy namakiko le zavatra hitan'ny olona tany anatina bus hoe lasa saina zany mahagaga mahita an'le izy hoe zany
mahazatra zany ohatrany hoe tokony hoe zay zavatra ratsy no hitanao vitsy dia iny no tantaraina fa amin'izao ny zavatra ratsy mibetsaka dia iny vao tantara isanandro isanandro dia lasa vitsy no manao ny asany mahitsy dia lasa tena ohatrany hoe mitohaka voninkazo be ho an'le taxi be ao Ivato sy le receveur. Misy taxi be izy mivady no tsy haiko raha mbola any izy no mpamily sy Gaulle fa io madame io tonga dia hitanao mihitsy hoe na io tanany io ary tena mbola safavy Ici, vendredi 13 mai, eo amin'ny parvis Garsoarana. Hoay, fampiseho sy ahitana ny hira vaovao sy ny teo aloha. Iarahany amin'ireo mpilalao mozika be, mpandihy, mpiangalan'ny tsiro sy ireo vahiny maro. Première partie, Young Square. 10 000 ariary raha vidindo mialoha, 13 000 ariary raha eny an-toerana. Partenaire, New Vibes, Iranco, Les Nouvelles, Alliance 92, CUA. Hoay, Sire, vendredi 13 mai. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'Exception. Particuliers ou professionnels, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Disponible chez tous les revendeurs agréés, visible sur la page Facebook Iris Peinture d'Exception. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'Exception. Tia tanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny sainy miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manan-tanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hahatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avo ny antsika. Tsy te harary-tsony ve ianao na ihany koa tsy te horovolintsony eo amin'ny fiainanao toy ireo olona marobe efa nahita tombotsoa tonga avy ary manatrika ilay seminaira momba ny suprabiologie ahatonga anao tsy harary-intsony sy ilay supraphysique ahatonga anao tsy horovolintsony azay atolotry ny professeur Joy 50 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 7 volana meo avy izao toerana Andavamamba ampitany Accès Bank sara-pidirana suprabiologie 10,4 supraphysique 10,4 téléphone 033 08 807 29 na 034 89 217 60. Des cadeaux pour maman! Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Mairie, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions au magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao marain'izao dia faly ihany koa mifankahita tava aminareo henoko foana nareo amin'ny radio dia zao nareo hitako ay ve ty ratsin-tareo be ohatry zao le mandeha kamty aiza kosa ry dato tsy mba bogosotra ty le gondary ty ny very fa hoe olona kely hoe lava be ko la resaly hoe efa nieritreretika hoe ohatry zao e
ohatra zao ohatra nefa hitako tany amin'ny Péchine andre mandeha président Lemeky président ay ty le hoe le mbola tsy tsy mahita tsara mamaky zavatra tsy naheno tsara zany ty le meky ty ohatran'le zanaka nabaviny Henri ty fa izy le mieritra amin'ny alina tsy fantatra mety vizany na tsina aony eny fa le zanaka nabaviny Henri mieritra be amin'ny alina mandroso ianao tompoko raisina Fahasalamana daholo tompoko. Manao miarahaba avakea rehetrarehetra dia mamisy zavatra loha hevitra moa zany le lalana dia olo izy ako hoe raha ohatra an'izao fomba fanamboarantsika lalana mety tsy ho vita mihitsy satria ny antony moyen de pression an'le orinasa mpanao lalana le hitanareo le lavahana aloha dia miandry an'le vola le tranche izy aloha zany dia mbola tsy vita le izy zany ohatra hoe mbola tsy tonga ny volan'le premier tranche dia lavaka dia mipotika eo dia rehefa aveo amizay tonga le vola dia zay izy vao manomboka manatsetsina an'le lavaka faritany iny dia mbola tsy tonga indray le volan'le ohatra hoe pour deuxième tranche fa le hoe fandrakofana finalisation dia miandro dia tsy raha aloha zany tokony hoe ataon'ny fanjakana aloha zany dia hoe oui orinasa ray ihany zany io mandavaka io dia miandry vola any antsenana zay indrindra ary manino iny tina moyen de pression an'iny hoe vao lavaka ny lalana aiza amizay aloha le volana io dia ohatra ohatran'izay foana ny fandehany io misy 3 tranche na 4 tranche raha tsy diso jusqu'à finalisation dia raha tsy vonona mihitsy zany le vola aloatra amboarina le lalana ohatran'izao aloha manjaka ray efa tsy voaloha mihitsy le vola dia melavaka dia farany tonana ny entana dia faharoa le resaka le adihevitra le mento kely le hoe ray ampina ray égal tahaka amin'le adihevitra moa zany marina zay marina nefa ny plus 1 égal fa mila jerena domaine de définition an'le le resaka amin'ny informatique zany marina satria ny plus dikany dia raha sarotra amin'le adihevitra moa zany raha tonga ianao dia manana marina raha ohatra hoe adihevitra ianao zany tonga dia mihevitra ianao hoe marina ianao fa marina manko subjectif fa arakaraka le domaine de définition an'le hevitra manino ty olona ty no miresaka an'izany fa raha tonga ianao dia hoe marina ny anahako fa ny le diso dia sarotra be le adihevitra zay tompo fa dia ok rahasoa daholo rahasoanao koa ino ohatra ny raisitsika salarisa fotsiny tan'le plus zay teo iny ale misy olona zany hitanao raha misy tsy manaiky diso mihitsy na dia efa teniny zao izy plus 1 égal tio mbola sesiny ny analy ty plus 1 égal hen fa ataovy atao la ka zay moa zany le nanamana teo vao nyteny hoe ay orinasa ray ihany zany mangadiny lavaka sy anetsina ny lavaka fa moyen de pression amoahana an'le tranche manaraka zany izy ohatra ny ela be kosa raha nga le procédure an'le famoahana an'le deuxième tranche manao ana izy indrindra tompo allo ie menonao zay ianao zao miteny eny tompoko saky tafatava momba ny boxe anglaise zay mihitsy ny tiako za zany Elia boxeur international atao veto iny Larissa fa tsisy mombamomba ny boxe anglaise zany amin'ny problème anazy io zany dia zao efa nanao antoavy zay tamin'ny ministère miaraka amin'ny entraîneur maromaro efa nanangana association des entraîneurs zay mihitsy dia io association des entraîneurs io efa tafatangana tany Majunga dia mikarakara boxe foana zay manerana amin'ny Madagasikara satria ataonay amin'ny 24 25 26 zao zany aty amin'ny ANS ny fifaninanana manaraka io olana amin'ny boxe io zany dia zao tamin'ny 2014 zao fifidianana farany hatramin'izao zany tsy misy fifidianana mihitsy efa nangataka tamin'ny ministera zahay misy ina moa ty misy inny sy olo ny ray tsy manadino atao amin'ny ANS atao zany misy ino moa ty lalao zay natao ny entraîneur stage d'entraîneur azafady stage dia io stage io tao amin'ny ministera mihitsy ny teny hoe tsy mandeha championnat national raha tsy mandeha
Raha tsy manao stage ty le miana any ty lany sady ny fotoanany ty mavoany ty amboarina aloha ny tena za miana any andana vi crédit ray de amboatra alamina tsara le zavatra teneny iny ty sorako mamaedy vizy mihitsy iny mamaedy rehefa sy fotoana manata daholo rangahy salama tsara ie le izy oa starne pas manger de vaisselle de grenouille inona tsara le star n'est pas manger le vaisselle de grenouille de manaona daholo aloha ny lalana iny iaperaha malala fa tsy de minanina fa ny lalan'i Jehova ny ezahana tsara iny zay mihitsy zay ny tena boary ny lalan'i Jehova mirary soa ao an'ny zotra be imany eo amin'ny velomary ivato de mirary soa anareo daholo zay raha ngava de makasitraka veloma aiza miala amin'ny hery DJ eo mba fanina indray dana veloma ekipa-pirenena ny combattant hiditra ao anatin'izay ekipa-pirenena aiza moa zay manao entraînement raha misy équipe nationale zay angia le olana ho ahy aiza re salamandrina manao ny Desatina, bus. raha olona ray zany de tsy raisy azoko lereo marito de marito avereny le laharan'le bus teo 109 aza manao zany le tsy raisa fa voasavy eo amray ota mijaly satria le ona efa miandro amin'ny areo de zareo de lasa fotsiny le za misy le taondro zareo zany na amin'ny alivany misy anio rasa bady akany misokatao-dadosa tena mahita an'izany koa sasasasany mbola manaraka vitsy miaraba mama araba enosaraba tenena fa menao mpamponao inona ny andro pay le tsy ry varia
Butuh itu merah mangga cikeke lonora. Butuh sinar nono sabi nih, sahabat makasih. Butuh itu merah mangga cikeke lonora. Tangan zapuk sih, saya butuh. Ini kusi filina. Nanti lagi sama seperti motor ini. Ini nomor kita boleh kita tangan kita tangan nomor musuh. Memantali di masa dalam cirian nanti tahu. Menurut mana sih? Salah masalah deh. Main boxing. Tujuh. Sal boxa. Gani omu zan sochi balasa cheni. Awalom ni. Ifana buarna tsara ni jomu. Jadi burberi ne salam sih kan? Awal pisah ni kita ko. Pisah ni. Tidak kesedia bunyi di. Ano lu sih tampil si full. Yeah, no way. Instagram. Si rawan nama itu kan ambisit saja tu batin kini kena maju si sumpah aku ambil maju pun Fransai kan tak famana nasihat amali pun Fransai adalah sama pikir dulu pada kata kamu turti Itu mau tuh iya ini ya. Ini terlalu lewat di dalam parkir. Yang depan ini sekali ini. Kita kyu. File yang dapat cuma Samsung sempurna. Ini berjaya kamu file yang dengan mana? Dia nama kami saja file yang dapat cuma. File yang dapat cuma. Susah nawe. Lava sabe tumbrung lagi. Iya. Iya, waktu kan ada orang sudah. Sama kami. Azu, mana bisa kerja itu? Ada masa tu. Dirapa si Mamko. Salah tuan. Bisa kalalan, bisa kalalan. Papanan, lalan asum. Taksi B. Tiba binatayanya dibaik. Minazeci. Desidero che dico di fulla ci sia.
Malepas mihinanao? Mihinana fanafody dia lazay fa matetiky. Fato. Regato reo avô. Lasa pô. Lasa lova mito. Sotranao e? Fato agora tem vila táxi dele, agora isany tagna zay manapatsy ilay maro zany ny zavatra mitanga amin'io dia moto taxi beka moto taxi beka e. Salamat po. Mihinanao. Não estou a tentar, ué. Ny tena marina zany ao anatin'ny zavatra kotan'izay mila mandamina ny raha mafana tonga amin'ilay izy le zavatra tsika resaka teo izy telo taingina le taxi beka dia petraka eo aoriana eo le madama taxi beka dia androsibila dia salamatoko manao any bandeko ma za zany ataonao fialamboly zay zany makasitraka anao ranga zay zany tsy mamely misy le eto mafinaritra anao iny matezitra anary izany donc zay tsy mamelo manety satria mampalaelo misy larisa mampalaelo invité anao larisa raha vao mahainao za moa tendakanisa dia mihinan-kanina le invité zany zay invité mampatondradio iny resy miampindakan tenisa enena invité dia hanina ny mampilo tenisa dia mampilo ye manahoana manahoana isa moa miantsena izao isa moa izao miantso zao zao
taona. Efa miteny izy hoe mioma-poma. Mampalahelo. Ohatry manontany tena isa ny tompona andraikitra tokony hiteny. Marina mihitsy zany. Nareo mba tsy hijeto zany ka mba nakiano na mijeto tsy mety maina anao mienta be mihitsy marary tompo nareo tonga detero aro ipetuko ambutiasy Sanao e. Izy dolo na fitarainan'ny olona zany. Nefa rano avy salama. Ary fantatra hoe mamarana. Rano siala ve? Zay dia ho an'ilay izy lasa teza ohatran'ny tapatapaka be ma dia tena namarana azy tena anao tsisy lalana tery kosa aloha manao amsia ahoana lesy ahoana be message momba n'inona ny elefany ianao mieritreritra volo zany atraqué. Manakoako be ny feo am'le directeur be tsy maninona io fary veo zay aloha tsy mpanao télé FB fotsiny dia alefanay makafaly FB-nay manakoako le feo
Manakoaka ahoana koa? Rehefa telefôna izy. Rehefa telefôna. Izy zany ary izy mbola mikitakita zany. Izao tsy tany zany, izao tsy tany. Bogos tsisy vola. Vola bogos. Za misy vola. Dia mahitsy mangala lasantsy. Massage. Massage. Izao tsy tany zany. Misy. Vola sahiranao zao. Tsy mety. Tsy maintsy ary ambadika ary vola endasy rehefa mitady zay any. Raha eto manko tsy possible. Zao kosa. Kira kami iza julambuty zay. Aro. Izy koa mandeha afaranao lalany manifasarivotra. Nanao akory marina olo baka vatra ko miteny ratsy. Bonjour. Tudo, mete. Mete. DJ fu. DJ ko chini ya di markas kanal. Main ujar kemarin. Bangan diri saya lemba. Sendiri radio itu. Mis kita sahabat kemarin di Nangaro bikin apa lagi? Darah berapa? Darah pemalakas. Darah. Afnar kali jauh kurangnya radio.
problema hely ity zany tsy olo jiaby mariny nefa le raha le olo ipitrano le problema mihitsy tsy mariny raha io anareo teny koragna hoe iny bis 109 ty bis 109 koragnareo iay tsy mariny chauffeur io tsy mariny tsy président fédération ny bis io tsy mariny tsy président fédération bis tokony misy maheno zany ny dadato dia mba mandray an'le mesure tokony raisa fa tsy tontoncelin tontoncelin zafady tontoncelin satria mamparaitsy no mbola malahaka be zanao amin'ny rifa rifaka fotsiny no mbola tsy feny tsara le zizy io rehefa miapetraka chauffeur io ma voy hitanao misy viavy mipetraka eo zany izy karibariry viavy mandeha miaka amindro misy mpanjarivo vanjariany io mahatonga io mirifotra mety andeha ampirevy lasopy ampirevy lasopy viavy zany Vakiko aloha zalahy vakiko ny tsika amin'ny gendarme fitreva eo dia tomboko amin'ity fankalazana ny tsobily inona diamondra Sainte Famille Tsamamasina feny 5 taona ny collège Sainte Famille la 75e anniversaire d'existence Erika moa zany isany voaka tao zany voaka tao voafakomaly madio vesendo misy fetconselin voilà misy lalonana kaletsika karakaraina fotoana Sainte zany ny fulme ny fito amby fulme ny valo amby fulme ny sivy amby fulme ny roapolo me ary ny raiky amin'ny roapolo me zao misy ny journée de la journée la salle ny dimy amby fulme isy ihany koa ny journée culturelle ny fito amby fulme ny journée des sports et parascolaires ny valo amby fulme ny journée rafringa ny sivy amby fulme eo ihany koa ny zany journée ya semaine raiky boka ataon'izay anaovana fety ny fanazavana misy journée sportive lehibe izy io amin'ny fa raiky roapolo ny volana be fanazavana fanampiny dia atsoiny izy eo atao amin'ny 4 fa izy 870 tsy nambaran'ireo anao azao le mpanakaty misoma tsy nambarany Samuela ay Samuela misoma ya tonana saity izy koa anao mivolagna Samuela za ambadiky Samuela fampiasaka fankalazana zay koa dia lasa io amin'ny zoma izao fa tena Samuela dia ya alefasiny mbola tsy azotafo voilà efa resaka tamin'ny le namana teo ihany bandekama koa moa izy bandekama hoe aleo tsy tena hoe valiana le izy koa nefa le fandarana le atao edivakevy hitanao le hoe faneho vaovao filazana vaovao zao anjaratsika no mijoro tsara tombotritsika dia manao zay vaovao baditsika raha ohatra kay satria tsy afaka dia anampina ny système d'information tanrefana mihitsy isika raha tsy mahay maniva tsika miaina satria zavatra resan'le bandekama teo bandekama koa ny bandekama hoe teny ny RFI hoe zao teny vaovao frantsay eli mohatra ny teny teo hoe inona moa le tenen'le bande vele marsay iny otalifa le izy ka otalifa avy teo marsay tena avignon zao ka rehefa misy ny fomba ampiasana ny media ka mahazo vokatra tsara dia tsara izy rehefa misy ny zavatra ratsy ampiasana ny media ka hitady zavatra ratsy mety mahavita ratsy izy na ny tany ao andana tena Madagasikara tsy afaka manday isika fa ny ansa ny media tonga ny zavatra politika ny vaovao zay loha kosa aloha zalahy satria tamin'ny alahady zay tokony nanao tany Viry le Viry io dia tanàna ohatrany hoe mifanakaiky amin'ny frontière Suisse izy io dia mba moeramoera kely zany dia natao hoe Suisse le izy dia misy manitsy ara géographie moa aty a France le Viry ka fa rehefa mitazana ohatran'izao ohatrany hoe ry atao rano fotsiny le Suisse ary rehefa makany amin'ny Viry io dia makany Genève aloha izay vao miverina makao eo amin'ny 5 juin no averina ifampisehoana io zay tapaka ny Jirama zany tamin'ny lahady tamin'le toerana dia tsy raikitra le tany Viry fa dia ilazana zany tsika rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny ilany atsinana iny fa Viry
ny amin'ny mandetamare kosa moa ty le tsy kiteny le makarafo amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Mey izay dia manao fampisehoana ao a Bordeaux. Fantatrareo moa zany daty zany ina mitranga amin'izany valo amby roapolo volana Mey zany. Efa nilaza ny namana any Paris amin'izao fa okey raha fa dia ataontsika ny précommande fa mahadintsika amin'ny 28 Mey satria ny efa mivoaka ny resaka prévente amin'ny finale la Ligue des Champions. Finale la Ligue des Champions. Fampisehoana ny Bordeaux nefa dia amin'ny finale la Ligue des Champions. Dia aloha era fotsiny dia alaina le izy dia aseho dia menampantikina moa. Dia misy miteny hoe manao fo malaky zany amin'ny 28. Dia amin'izay tsy raitra ny fampisehoana dia lava le Ligue des Champions. Fa tena le izy le mba mahafinaritra le sorany le finiavan'le namana aloha e. Satria ny ampitson'io dia tokony nisy dia hijery Grand Prix de Monaco oera dao zany Grand Prix de Monaco dia amin'ny 29 ngamba raha tsy diso amin'ny alahady 29 ny Grand Prix de Monaco dia efa misy namanao anisy zany hoe hitondra hijery ny Grand Prix de Monaco io. Efa tsy mahita ny gouvernement ihany. Mandeha programme zany dia zay. Zay zany fa mbola miverina miditra zara fa eo fa ohatrana zay ny resaka média e. Mandefa miteny hoe alo izy tsy ana fa hevitra koa le izy ka hevitra le izy ohatran'le ici c'est France regny. Ici c'est la RDC. Madagasikara ka akory. Ahitanareo vernissage eo, témoignage eo, manatafo tanora, fampisehoana miaraka amin'ny mpanakanto maro samihafa, ahitana iko parasima amin'ny zoma zao eny esplanade Ankatso tsy misy fitirana. Zay na le lalana minday ho an'ny zéro 34 86 870 la 7 0 34 86 hitanao mazany sary. Rehefa vita ny tany mahajanga sy an-tana teto Antananarivo dia anjarana Tsirabe zao ny cabaret miaraka amin'ny Lola, Montompa ary Rampal ao amin'ny restaurant Les Rêves ao Tsirabe amin'ny zoma 20 Mey. Mbola elaela fa alefantsika koa zany mba hiomanana amin'ny Sivoralina, Montompa, Lola, Rampal. Fantatsinareo ny akanton'izany feo zany tena zavatra tsara zany ka zavatra milay be. Nanambara moa zala mpakafy boxe hoe tao amin'izany gymnase Besarety zany hoe nahitany zala boxe nafinafitra tamin'ny fakely niary nahitany an'izany hoe Rampilanarivo Morilla sy zareo avy amin'ny Kosfap latsaka alaka izy Morilla be. Eny nahitako ny Morilla be fa tamin'ny zara fifiny. Tiany koa misy boky le misoratany amour izay voleko no mitazako misoratany malalasy nampidonsia amour resaka développement personnel izy ty. Boky fanabeazana sy fitaizana malagasy rehetra natao anampy sy anolo mba hampivoarana ny mahaolo ka hitan'ny malakimbany sy misokatra ny saina amin'ny ziro mpanazava ho an'ny manodidina. Misy ity zasy ty no fanabeazanao an'ny sary fanehoana boky nosoratan'izy ty amour le tonga eto amintsika eto coach plus d'ancien mon cœur mon amour je te bouscule comme d'habitude. Manako ako ny sary amin'ny FB rehefa telefona satria misy teknika mbola tsy voafehako
Zany manao azy io ka rehefa tsy mety izy zaho mena tsiny. La riva aza be memenina aza memenina mihitsy ala zany manao an'io. De za zany a mbola vao miezaka mitady inona fomba tsy hampanakoako an'le izy. Zany hoe zao feotsika zao zany tsy manakoako amin'ny Facebook. Fa rehefa misy telefônina miditra, iny zany mbola olana kely, mbola mitady vaolana. Fa aza memena ohatran'io la zay mavoala azy tsy vidianako bisky la. Ny zavatra hoteneniko manaraka dia Anjakatiana mankalaza ny faha-telopolo taonany ao amin'ny telopolo taonany akarany Antsehatra amin'ny fasily amby roapolo be ao amin'ny Palais des Sports ao Mahamasina. Amin'ny manomboka amin'ny telopolo tolakandro. Ny Tapakila dia efa azona jifaina etsy amin'ny super mozika Analakely misy karazany maro ny Tapakila amin'izany fa raha mila fanazavana fanampina ho an'ny VIP dia atsoiny 0 34 36 339 37 Nzakatina 30 ans de scène ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny fasily fa isilo kosa dia vendredi 13 amin'ny azomazo ao tena be folobe etsy amin'ny garany Soarano no anaovana izany vendredi 13 zany manomboka amin'ny 7:03 minitra. Ny Tapakila koa dia efa azo jifaina eny amin'ny masina ery Lasity sy eny amin'ny Lasity Vandy sy ery amin'ny apolitique na ihany koa ny VVV Ticket Price dia mahazo an'izay Tapakila ny silo amin'ny vendredi 13 ianao. Mianta showcase ao amin'ny folona kely ny Ino zany? Mianta. Ny fitombokolo ny volana May manomboka amin'ny 7:00 vidiana dia 5:00 soara ariary. Misy ny miangovo Andrianjava ao, misy Mamina. Tonokalo reo. Andriamanoro. Tonokalo raha ataonjareo sahiny. Hira sa. Salut les rivo. Ni 034 na 034 08 420. Tsisy olo maregny raha korana. Malakiloatra ay 034 29 164 42 na 034 08 420 25. Tonton beau gosse. Voilà, tonton célèbre que tu as. Salut les rivo. Eny ampamantana moa misy ny Moril. Ampamantana moa aiza misy raha zany. Salut Morilla. Tonton Célèbre yan ka vimbendreo raha. Anarivo, salama tsara la. Io ty radio ty mo radio tsy miaro njafy, tsy miaro njafy hafa, tsy miaro njafy loaly, tsy miaro njafy faladi. Betsaka ny olona marigny raha korantsika eto. Betsaka koa ny olona mitsikerantsika. E radio tsisy raha manjara koran'izay. Tianareo foa. Ino? Miakatra be ny sikorana. E la manao entraînement la, mila tseloka daholo hatramin'ny pilotiny la lena. Ino afaka le sikorana la olo. Mandeha anaty vity, mandeha vity. Tongotra. Mandeha vity. Zay tsy digo hoe mandeha mafy, mandeha vity, mandeha tongotra. Tongotra, vity. Fagnaivam-bity ko tsisy. Fagnaiva zany lofo. Kupatana misy dania. Ho atsika zay miakatra ny siramamy mila magnano fanatanjahantena antsika tsy mamoko voky. Tsy izy igny. Fa le mandeha mala. Hafa aminarety misy raha volo soika. Ino moa dikany volo soika zegny mandeha akamo? Soika. Soika. Raha imbozo mavaly an'izay. Soika. Ino moa anarany raha io teny vazaha? Soika. Asma. Voilà. Voan'ny asma zany suika. Misy baina. Ho jerentsika aloha ny afatra avy amin'ny mpiainantsika satria maromaro ireo ty koragna raha fa miaraba ny Carlos mba asio resaka raha le permis vaholana avy am'izao accident mahafaty tonamoa. Io zany le fandraisanareo agny raha io fa le fampianarana aloha tena zava-dehibe. Eo am'izay atsika zay vao afaka tsy manozona fa manondromolotra, manondro tanana, jevoa. Zany hoe ampianarina aloha le olo, ampianarina amin'ny lafiny hoe tiany lafy ratsy.
Inona fa ratsy ny fandehanana mafy sy misetrasetra. Izy io misy karazany zavatra roa samihafa. Misy a misetrasetra, fa misy a maika. Samihafa reo a. Le maika koa zany a mpanjaka ho zazafa mivoana le maika mpanjaka. Le olo maika ny andeha mila mitandrina tsara koa ary tadidio fa ny lalana amitsika misy lavaka. Lalana amitsika misy olona telo, efatra, dimy maika daholo. Dia za zany mahita hoe na asianao permis aza io a, le fampianarana tena zava-dehibe. Dia avy eo nareo misy nangataka hoe mba asio numéro moto io karaha Bajaj Majengary. Misy ny Bajaj Majengary misy numéro 0001 hatramin'ny 01000 zany hoe zay magnano adalàna zany tonga de hita hoe numéro 918 le nanao adalàna teo zany. Amin'ny budget maro. Na miantso laharana 034 99 512 82 na 032 50 221 55 na 033 04 555 80. Azafady le moeka. Le moeka dana mivoaka mba tandrignesy ty radio avelany manakoako sara karaha. Ahoana le goty? Tsara hoe le son amin'ny StreamYard ganagana zany a ambany rehefa inona le mivantana iny fa mila écouteur nefa le écouteur manaovaka le miresaky ty fa miverina kely fotsiny amin'ny resaka andesana rehetra teo e. Za zany olo ity miresaka le izy rehefa mandeha le adihevitra samihafa. Hitanareo zao resaka hoe fananganana sekoly iny hoe sekoly isa zao lasa adihevitra be le izy hoe ty nanangana zao azo aravina foana le resaka azo aravina foana. Tsika reo zao a nianatra tamin'ny sekoly fanomezana fototra tsika satria fa zay ny antsoina anazy. Tsika nianatra tamin'ny groupe scolaire, avy eo nianatra tamin'ny école normale, tamin'izany fotoana zany zany ny structure na ny drafitry ny fampianarana dia mifanitsy amin'le ilay. Ina moa zavatra mitsanga ankehitriny lasa adihevitra amin'le zavatra mitsangana ny resaky tsika fa tsy le ao anatiny. Raha ny tena marina zany a na ny eny Ankatso na ny eny amin'ny sekoly natsangana any amin'ny tanàna sy ny fokotany rehetra any manahoana le olona mampianatra ao, manahoana ny fitaovana ankizy ao, manahoana ny boky ampianarana ny ankizy ao. Satria tamin'maly dia nalaza be misy maly afaky 510 480 1630 912 hoan'ny jery ny polémika momba ny sekoly natsangana iny a tsara ny manangana dia tsara ny tapatsangana. Ifanisa vetsika menakavy dia ifanisa momba ny zavatra mijoro fotsiny. Mety be ny zavatra mijoro fa pokatiny ao anatiny. Ary misy nay zavatra mivaingana ny ao anatiny fa somary hanibongo misy ronono zao fiteny. Misy fianarana nampamivoatra any, hainao raha tsara zany amin'ny lalany tamatavy iny. Bosaka tsisy varavarana fa Ramose mampianatra anatiny ao. Ramose Jean Christophe. Mandeha 2 kilomètre miala izy zany raha naofanay ao. Mamonjy mampianatra any. Finiavana ny moa zao hoe finiavana zany. Miaraka amin'ny kitapo kely, mihinana an'le polycope tamin'ny lycée Sisco. Zaraina le mpianatra. Ao ampianarana rehefa avy ny orana, miditra ny rano ao ampianarana. Fa le finiavana ao anatiny io a, ohatra resaka fiangonana tsy ny trano mijoro io, fa ny finoan'le olona manodidina. Ka tiana hiverenana kely zay amin'ny resaka fampianarana ny indrindra. Ny fampianarana dia mifanandrify amin'ny resaka sport. Dia miresantsika teo, ny sport any ampianarana ny tena fanombohany. Zany hoe manao gym. Rehefa manao gym dia hitany raha physiologue fa mafy be le bandy amin'ny gymnastique au sol. Dia asainy manao gymnastique. Misy discipline tsy andraisantsika anjara, ny antony ny infrastructure tsika tsy ampy. Amin'izao fotoana zao tsika manana lanceur de javelot, amin'izao fotoana zao tsika manana lanceur de disque, manana compétiteur son à hauteur. Antany DG 400 mètres. Manjaka hoe sy teny hoe foot foana aloha. Ka le foot ny mora azahoana kila koa rehefa malaky foot pour les pilo. Aleo toanana an'oreo any amin'ny fianarana zay mamarana kely dia hoenany fandaram-potoana anay amin'ny alaty zay dia miaraka amin'ny tanina maître tanina anakaty fotsiny maître tanina izy amin'ny laty ao Paris
Ya, ini saya manualnya ani Bordeaux, dia fewa manualnya anestisia. Ya kota saya sana di bola bisa ni Serrana, amiruk nama awam ni secara karena Indonesia sih di tujuan na afana manrafu punya orang di sekolah Saudi kan ada berarti. Kebetulan waktu cerita di saya kan sudah faham sudah sudah ini ya sekarang kita faham awal filter. Mas jadi filter ni luar pusat lagi saya kerja satu di Bali. Momento da tua? Ja, sampai si mese anniversaire mondiale, c'est au mondial, c'est là. Si elle, et là arrivent les rives donc mondiales qui arrivent. Et là les rives Banga, les Bangaris de Narasta. Et donc le si mese anniversaire, bon anniversaire, c'est bien là. Les sacan le resaka nakatry natsika finindra teo aleha mitaingana bisikileta le raha matoa de tsy azo miatsaina mihitsy am'le taxi beka hoe iny raha fitombena rehetra rehetra iny ande efa mipotra daholo hita le tirolira ino mahatonga zay otriny hoe lepanepana so de tiry loatra le akanjo ino mahatonga zegny azafady de patalona anaovana le avafara zany miboaka raha jiaby le avafara miboaka raha jiaby iny de misy an'le kanaty de Mozambique iny boaty raha le andavoangy ambany miaraka am'lay mbola mazava tsy le boatin-drakitra zapodirika 5 iny miboaka afara ao iny alatsaka ohatran'izao raha manatika iny hitan'olo jiaby hitan'olo jiaby ary eo nalain'olo sary nalain'olo sary raha io atonina penina raiky penina raiky ty penina raiky ty alatsaka za tsy mieritreritra penina raiky hitanao markere maventy ita fito zao io iny markere maventy igny tiako zareo fa kelikely any le karapanondro agita teny ambodiny sotrany amin'ny anarany Safidy Arso karaha maheno an'izany Safidy Arso de tongava ty amin'ny RTG immeuble vita soa analakely fa hita teny amin'ny cité ambodiny sotro ny karapanondro pirenenanao anao da Safidy Arso zany anao miditra amponja am'izany ambodiny sotro ambodiny sotry karapanondro ny Safidy Arso voilà teraka teny Batlampy andrasy fa misy zavatra tsy mazava le client efa tany Mazengasy teto Antananarivo le cabaret Lola Tonton Passe Rampaly fa am'le 20 izy any Antsirabe zay mazava aminareo le restaurant Le Rêve raha io matsaiko matolosa tsy matolo fa le cabaret tondro amin'io Le Rêve io am'le 20 manao fa tsy vialy Dubai tsy azoko raha ataonjareo mihinan-tay zay viavy any mamono tena ino raha mitsanga Dubai ty ino misy bandy akamo amin'ny taraina fa izy somary fohifohy ihany le raha ao aminareo Mahamasina avo dia avo ino le raha fanariana mavesatra ao Mahamasina ao avo dia izy misy problème raha ingana émaçon agnany raha io lava ke izy zany tsy nampiasa le maître Até como a mãe eu não lembro aí, bila mamchaka. Mana kachambuni vou matar atrás dia. Panras foi direitica vaula na eu. Assim na política. Aí, tonton Celeste mangan zavatra tua, azuno. Tonton Celeste mangan ratsara ambany manunga eo olo mamany eo mandeha tsara. Izy ky nataotsika ambany be aty 30 cm mela amin'ny tany. Mais manjary fo tsy haiko eritreritry nianana amin'ny raha io. Le contraire, tsy bandy lava be nagnano raha io fa bandy foika hely. Dia zany mieritreritra hoe raha atao ambany mitovy aminazy ty magnala baraka fa azafady amintsika ziaby zay efa namany tao fa lasa ambony kely raha io nahazo 10 cm plus ambony manakatra ambony bandy. Bandy kely moa zany efa tsy possible amin'ny raha io. Bataille tsy maintsy bataille babany. Na namany. Zay mahakasika an'le fankalazana ny fadimy taona ny ino ty le fiaraha-miasan'ny ANMMC manjady na programme zany raha sapody kely ANMCC
Any MCC zany raha fanjakana eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny varotra sy industrie io ankalaza ny fadimy taona ndreo etsy Antaninarenina de misy moa zany ny velabelakevitra sy ady-hevitra atao ihany ko eo amin'ny centre de commerce de l'industrie mazava tsara igny daso zareko roa tsara izy ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy zegny atao amin'ny centre de commerce sy industrie Antaninarenina ny tapakandro maraigny zany tapakandro ny hariva dia misy famelabelarana arahana ady-hevitra mahakasika ny taniketsan'ny industrie sy ny fiarovana ireo industrie vao mitsangana. Io zany tena ady lehibe, io nge tena mila tehaka sy courage amentsika zero satria enjana io. De misy koa zany vente exposition amin'ny zaridainan'ny Ortana Antaninarenina zay mifefy. Tsy misy fefena iray satria io raha nataontsika kaboraraka io zay fa tsy nantsara fako ino tsy raha jiaby. De raha nampamokatra malagasy io nahazo tombontsoa tamin'ny fametrahana fepetra fiarovana sy ireo sampan-draraha toy ny filakevitry ny fifaninanana ny fédération amin'ny intérimaire varotra sy industrie, bureau des normes de Madagascar, laboratoire ministère ny varotra. Doan'ny faraserika koa raha dimy de fa tsy veloma inona moa tsy efa hita hevitra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo amin'ny hevitry ny samihafa mokotoka nefa dia mitovy hevitra vaka hevitra raha ikopo Honora Francis Dumont kami fito oras sasany ka hatramin'ny 5 oras sasany maraina sady miaravoly ianao no mahalala vaovao ianao sady mitsikatiany ianao raitra tsy mandeha amin'ny zelony atinareo foana io masana tontolo piainanao Orange.